malala ianareo izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anio alahady 7 Jolay taona 2024 alahady fahafito manaraka ny Trinité, alahady izay natokana hitondrana ambavaka ny fivondronana laika FJKM ary fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Fandaharana iombonana natolotry ny SFL no arahantsika araka ny liturgia amin'ny endriny fahatelo. Ary ibanjinantsika ny lohahevitra hoe manaiky ho iraka ny mpindro. Anio ravana dia falisika mandray ny mpitandrina Jonarson Anja talehan'ny lycée Ambojatova Avaratra. Miarabanao izay pastera ary misaotranao ny amin'ny anakenao hitondra ny afatry ny Tompo eto aminay amin'izao lahady ny VFL izao. Andriamanitra izay ny antso sy ny fidy anao anie amaly fitianao sy ny ankonanao amin'ny asa fanompoana tanterahinao. Sotra pastera. Iara hitsangantsika anonira fanentanana azakazaka masina. Isotra sy deran'ny Tompo isika amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'ny Tompo izay matoky an'i Jehova tia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay, tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidian'i Jehova ny olony hatramin'izao ka mandrakizay, fa tsy hitoetra eo amin'ny anjara marina ny tarian'ny fanjakany fanahy. Fanao ny marina ninjitra ny tanany anendry zava-tsatsy. Jehova manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo, fa izay mivily ho amin'ny fahasakedanana amin'ny vilivily dia horoahan Jehova miaraka amin'ny mpanao ratsy anie. Fiadananareo amin'ny Israely. Amen.
iara ivavakisika ideranao zahay ny andriamanitra tomponay andriamanitra lehibe ianao ka miasa eo amin'ny fiainany vahoakanao manodidina anay ianao ary miaro anay amin'ny ratsy misaotra amin'ny fitiavanao anay ka anaovana soa mandrakariva aminay misaotra koa amin'izao alahady natokana hitondrana-bavaka ny vondrona fototra lahika eo amin'ny sahany efintsika emo ankehitriny mangataka ny fanahy masina izahay amin'ino anay ary dia mba hompino anaiky hoerakao izahay ny fotoana rehetra tanterahana amin'izao fanompokovahana izao anie dia voninahitra ny anaranao ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Mitsangana ny ankizy sy tanora manao ny hira voalahatra. Misaotra Jesosy fa manana anjara amin'ny teninao zay anio, ilay teny fiainanay. Fenoy ny fanahy masinao zahay, handraisanay izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mazoto toerana ianareo. Miaraba ny ankizy sy tanora rehetra tafavory atao tranon'Andriamanitra amin'ity anio ity, fiadanana ho anareo. Manana anjara soratra masina isika. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny Malaki. Malaki 3:7, 7 tapany 2. Malaki 3:7, 7 tapany 2. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, hoy Jehovah tompony maro. Ohatrany malefaka be ny feonareo. Andeha ataontsika mafimafy. Dia hiverina aminareo kosa aho, hoy Jehovah tompony maro. Jehovah no miteny, miantso ny zanak'Israely olona izy, izay tafasaraka taminy. Fa tafasaraka fa naninona? Niodina tamin'Andriamanitra ireo, nanolo an'Andriamanitra tamin'ny zavatra hafa, nanadino ny fanekena nataony tamin'i Jehovah. Vokatr'izany dia resy babo ny zanak'Israely satria nandeha irery, tsy nisy an'Andriamanitra tamin'ny adina trehany. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa dia mitondra fitahiana, mitondra fiadanana, mitondra fanantenana, fandresena ary fiarovana. Izaso ianao, mpino, ilay manaiky ho iraka, dia samy tia hita fahombiazana avokoa amin'izay iraka sahaniny. Ko inona ary ny fanalahidy? Ny fiverenana amin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Antsoin'Andriamanitra isika raha zatra nandeha irery na mihevitra ho mahavita tena. Fa hiverina aminao koa izy, Andriamanitra ilay feno fitahiana, Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra feno hery, tompony fahefana ary fiarovana sy fiadanana. Eo amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Andriamanitra ilay mihevitra anao isan'ora, n'aiza misy ianao. Rakizy tanora izao no afatra. Valio ny antson'Andriamanitra aminao fa hiverina miverena eo aminy. Antoko ny fahombiazana izany, indrindra amin'izao korontan-tsaina noho ny tsy fandriam-pahalemana izao. Mihavana amin'Andriamanitra
amin'ny mivavaka tsy tapaka na mivoaka ianao na miditra ny trano, naiza leanao mivavah aza mitsahatra. Andeha raha tsika mamerina ilay soratra masina teo ary, aiza moa? Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, miverenina amiko dia mba hiverina eo aminao kosa aho hoy Jehova Tompony maro. Amen. Mbola hivavaka tsika. Jesosy tsy mahafoy anay tokoa ianao, fa tianao hiverina aminao zahay. Koa ekeo ny fiverenanay aminao, mba ho feno ny fanatrehanao ny fiainanay manontolo. Na izay ankizy efa navita fanadinana, ka miala sasatra. Indrindra Tompo ilay zokinay hiatrika bakalorea manomboka rahampitso, momba azy ireny ianao, dia ho feno ny fanatrehanao tokoa ny tontolo mpiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iombona mivavaka isika. Misaotranao zahay Jesosy Tompo fa mbola ny fitiavanao sy ny famindraponao no ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao indray izao maraina izao. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao izay sabatry ny fanahy hiadianay amin'ilay ratsy. Ankehitriny Tompo, mangataka ny fanahy masina izahay ameno anay tsirairay avy. Ka mba hazava tsara ny teny izay ho vakin'ny mpamaky izany teny izany. Ho an'ny mpitondra ny hafatra koa dia aoka amin'ny fanahy masina no hiasa mahery ao aminy, ahafantaranay ny zava-miafo ny filazantsara. Sokafo ny masom-panahinay mpiainy Tompo, ahatakaranay ny tianao ambara indray anio, mba hanekenay ho irakao hitoro ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompony iraka. Amen. Iaraka amaky sy hain'ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Malaky toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indro aniraka ny hirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako. Ary ny Tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tenipoly. Ary ny anjely ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy, hoy Jehova Tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro hiaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy. Fa izy dia tahaka ny afo mpandrendrika sy ny savony mpanasalama. Ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy. Eny, hanadio ny taranaka leva izy, sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho an'i Jehova ireny, ho mpanatitra fanatitra ampahamarinana. Dia ho mamin'i Jehova ny fanatitra ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Ary anantona anareo fitsaranao ka ho voalombelona faingana, anameloko amin'ny mpananahody sy ny mpijangajanga sy ny mpianina tsitoa sy ny mpampahoro ny mpikarama amin'ny karamany, mba ny mitondra tena sy ny kamboty
ary izay mampahoro ny vahiny. Fa tsy matahotra azy fa tsy matahotra izy hoy Jehovah Tompomaro. Fa zao Jehovah dia tsy miova, ary anareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny didrika anareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, hoy Jehovah Tompomaro. Nefa hoy anareo, ahoana ary no fiverinay? Ho toezantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko 10, andiny 520 ka hatramin'ny 730. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 9, andiny 420 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy mpahalalana anankiray nitsangana ka nakafanahany Jesosy hoe, mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakinao azy? Ary izy namalika nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izary ny namako. Ary Jesosy namalika nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azony jiolahy. Dia nendahany ny lambany sady nokapohiny izy, dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy, ary noho nahita azy dia onena. Dia nanatony izy ka nifehezany feriny sady nasiany diloilo sy divay. Dia nampitaingeny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any an-tranom-bahiny dia nitsabony. Ary noho ny ampitson'iny dia nakadenary roa izy ka nomeny tompony tranom-bahiny sady nataony taminy hoe tsaboy izy. Ary nahoatrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy ilay niantra azy, dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary ny fiarovatratra, ary kiraro ny fahavonona mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampiny izany rehetra izany, dia atany ny finoana ho ampingy, izay azonareo amboniny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ahy koa mba homena ny ilobava amin'ny fahasahiana, ampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Amen. Sonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misia tua giuna marai
faliana ry havana malala no iarabanantsika mpianakaviny finoana eto amin'izao fitandremana izao ary miaraba manokana ihany koa ny vondrona fototra laika izay tompon'ny alahady amin'ity anio ity. Dia ho ampitombona aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Manasa anareo aho hanokatra ny baibolinareo ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesiana ao no andraisantsika ny afatra amin'izao fidirana faharoa izao. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Ny fanontaniana izay hovaliana raha mibanjina ny lohahevitra isika manaiky ho iraka ny mpino dia ny hoe manao ahoana tokoa moa izany izany mpino manaiky ho iraka izany. Raha izay soratra masina 9:20 amin'ity toko fahenina ity no raisina dia tena manana avaly atsika tokoa ny tompo amin'ny alalan'izany andiny soratra masina izany. Manao ahoana izany mino manaiky ho iraka izany. Ny zavatra voalohany dia izao: manome lanja ny maha iraka azy. Manome lanja ny maha iraka azy. Iraka aho. Izay no fanambarana ataon'ny apôstôly Paoly eto. Mamarana moa zany izy araka nahitantsika zao amin'ny toko fahenina, mamarana ny afatra izay omena ho an'ny Efesiana. Ary ao anatin'izany famaraparanana izany dia amin'ny farany izy satria efa voalaza zany hoe zao toromarika rehetra izay tokony ho fantatra dia mangataka vavaka amin'izay. Eto ambavaka izany resaka rehetra izany ary mivavaha ho aiko. Fa maninona izy no mila vavaka? Satria iraka migadra noho izany aho. Eo amin'ilay andraisantsika ilay hoe manome lanja le maha iraka dia io voambolana ampiasainy hoe iraka aho io. Fitanisana io matoateny io anaovany fanambarana mahakasika ny tenana. Fa ilay voambolana anyraisiny rehefa jerentsika ery amin'ny noty farany ambany ery ny anazy zao petit 4 le chiffre kely eo akaikin'le izy dia rehefa jerenao ery ambany ery dia inona ozy izy io teny io midikany? Ambassadeur. Iraka aho, ambassadeur aho. Ny fandraisana ity iraka ity dia tena tahaka ny ambassadeur izy. Rehefa miteny zany tsika ambassadeur, tsy haiko loha zany zao iza ny ambassadeur ny iza re zany États-Unis ve sa iza no iza? Fa raha manana n'izany sainy zany sy mineno an'izany vao maneno amin'ny sofina fotsiny zany ambassadeur zany dia olona petrapetraka tsara zany. Petrapetraka tsara manao ahoana satria izy misolo tena an'ilay mpaniraka azy. Raha ambassadeur ny États-Unis zany dia solo tena ny filoham-pirenena any États-Unis. Manana fahefana tandrifen'izany. Ary misy iraka mazava ihany koa anefa mitondra afatra avy amin'izany mpaniraka izany. Ka tamin'izany vanim-potoana zany tiany Paoly ho voasarika ao asain'ny olona izay anoratana hoe ity toeran'ilay mahiraka ity dia aleovy sara an-tsainy zany ambassadeur zany izy. Olona mandehandeha, irana andehandeha hitondra afatra nazava tsara taminy ny iraka izay nomena azy moa zany na le hoe mission.
fa eto izany ty voambolany ty a tsy ilay mission fa ilay ambassadeur. Tiany ho tsapan'ny olona hoe tena manandanja io zavatra ataon'io, io toerana misy azy io, ambassadoro aho. Ry havana malala ao amin'ny tompo. I Paoly dia nametraka tsara hoe ambassadoron'i Jesoa izy, iraka solon'i Kristy hoy izy any amin'ny soratra hafa nomeny ny fiangonana hafa tany. Mazava tsara apetrany amin'ny toerana milanjany mihitsiny izany hoe mahiraka Jesoa azy izany. Fa maninona moa no tena ilaina izany? Satria rehefa hiatrika an'ilay atao, zavatra samihafa mbola ho hitantsika eo ny après. Zavatra samihafa mety hitranga. Fa rehefa fantatrao ny toerana nametrahana anao, mazava tsara romenao landy izany, dia tena ho masina aminao ilay iraka, ho zava-dehibe aminao ny fanatanterahana ilay iraka. Ary izay ny ahitana hoe manaiky ho iraka tokoa. Rehefa fantatrao fa aika izany ny lanjany izany. Manam-pahefany Jesoa ne ianao e. Ka amin'izany indrindra, apetraka ao amin'ny toerana tokony hisy ianao ve ianao hoe manome voninahitra amin'ny Jesoa ny fisianao. Amin'ny toerana rehetra izay anirahana anao, moa ve voarain'ny olona fa tena iraka Jesoa ianao, tsy manala baraka ny Jesoa ny fisianao. Indrisy mantsy mampalahelo antsika ihany indraindray ny maheno an'ilay tenin'ny olona izay mijery avy any ivelany hoe ireny ve no mba kristianina? Fa aleo mandiny tena ihany, tsy mainka hoe ireny koa tsy mahafantatra na inona, fa matoa misy teny tahaka izany mivoaka indraindray dia tena mampieritreritra hoe hay manome voninahitra an'Andriamanitra ve ilay izy, ilay mahiraka Kristy ianao, ilay solon'ny Kristy ianao, misolo tenan'i Kristy ianao, toa lasa voalotoloto ilay Kristy. Satria adino ilay mahiraka, ilay maha-ambassadoro, ilay toerana feno voninahitra omen'ny tompo. Satria ny Paoly izany dia nazainy tsara mihitsiny. Tamin'ny perikopa teo aloha, tamin'ny mofinaina, tamin'ny herinandro ity, raha tsarotsika, rehefa nirahana, iza ho an'ny Paoly, i Ananiasy. Nirahana Ananiasy, andany ianao, makany. Saoly moa izy tamin'izany, alohan'ny hiovany anarana. Misy ilananao any, fa efa mivavaka izy izao. Dia ny salasala mafy ahoana mihitsy mpamon'olona, mpanao azao, inona no any. Fa hoy ny tompo, fanaka voafidy. Fanaka voafidy izy, ary hitondra an'ilay hafatra any amin'ny jentilisa sy ny sisa. Ary noraisiny izany, nilazany eto hoe ambassadoro aho. Ary isika mba ahoana amin'izay fanakarana ny mahiraka izay. Omeo lanja ny mahiraka. Dia izao, ao anatin'izany fanomezan-danja izany koa, dia dinio tsara. Hoe, izao izany izao tsika mitodika any amin'ny VFL no tononona. Any fa nasampana inona, ny ombonan'ny iray fiangonana, dia isika rehetra samy iraka, isika rehetra samy nirahana hitory filazantsara. Izay ny mission amin'ny fiangonana, dia ao anatin'izany isika. Dia aka ohatra izany hoe, satria izany izao VFL no resaka dia inona ny antony nidiranao amin'izany sampana izany? Ao ve ny feno bokosy? Eny e, izay aloha nitazako avy ety hoe mba misy tanora ny anareo Nenay izany izao tena mbola vitsivitsy nenay izany tanora anaty VFL izany, fa izy izao tsangana teo dia lehilahy aloha ilay betsaka hitako teo aloha
Melatsiny raha mbô voatonona aloha izay bôkôsy zay fa na ahoana mety ho antony idiranao any anaty sampana. Tsy hoe diso kory dia hoe diso manao ahoana aloha izany fa zao rehefa tafiditra ao dia tandremo sao mivily le mission fa fantaro le iraka hoe inona tsara ny mampiavaka an'ity sampan'ity aloha ary inona na ny rahan'i Jesoa anao tao tahaka amin'ny Paoly fanaka voafidy tondra le hafatra ho any amin'ny jentilisa mazava tsara aminao ve le ao fa sao dia variana fotsiny hijery inona le izy teo bôkôsy. Fa rehefa ao dia tsy maninona jereo bôkôsy fa zao ny tena izy dia fantaro le iraka mazava tsara aminao ve lay iraka satria izay ilay fanomezana lanja fantatro ny antom-pisiko dia afaka miteny tsara mihitsy aho hoe iraka aho. Zay ny voalohany. Manao ahoana ny mpino manaiky ho iraka manome lanja ny mahahiraka azy. Fa ny zavatra faharoa dia izao mahatoky amin'ny iraka. Mahatoky amin'ny iraka. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Iraka nanina hono izy? Nanina hono izy? Migadra azafady tompoko aloha amin'ilay fanontaniana be da be fa tena moa mpampianatra dia mandeha ho azy le ohatran'izay rehefa tena hifonana ho an'ny hoe ohatrany ampitenitenenina indray izay nefa izay efa vonina ny aino azafady ya ka migadra eo indrindratsika any amin'izay migadra izay mihitsy no andraisantsika ilay hevitra hoe mahatoky amin'ny iraka. Zao mantsy efa nambarana teo zany amin'ilay entinambavaka eo amin'ilay andininy eo ambony eo hoe ento ambavaka ho aho mba hanana fahasahiana mpafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, hanana fahasahiana hitory filazantsara, hanatanteraka ilay iraka fitoriana filazantsara. Dia izy nanatanteraka ny iraka iny mihitsiny dia naninona izy? Migadra. Tsy nety tamin'ny mpandre azy sy nina ny afatra izay nentiny dia natao konkonina izay fomba rehetra hoe noho ny Paoly. Fa teto aloha izany izy mbola tsy maty fa naninona fotsiny izy aloha? Migadra. Kanefa na dia migadra azy izy dia inona mbola vavaka ataony? Migadra izy noho ny amin'ilay fitoriana filazantsara izay tsy zakany sasany ka nahatonga azy tonga tany amin'ilay figadrana dia mbola mangataka ihany izy no hoe eto ambavaka hanana fahasahiana mbola hitory filazantsara. Zany hoe na dia eo azy ilay fahasarotana na dia eo azy ilay sakana dia izy mbola mitoetra ho iraka ihany. Mbola zava-dehibe amin'ny any ilay iraka, mbola any any ny sainy. Ahoana no ahatanteraka ny iraka? Satria teto izy zany mbola manantena hoe gadra izy mbola manantena izy hivoaka hanohy ilay iraka. Mbola any ny sainy. Na dia io ary ny efa izakany fahoriana, na dia io azy no efa manapaka raha mitentsika moa migadra moa tamin'izany vanim-potoana izany tsy ohatrany etsy tamin'ny mora moa ny Paoly moa araka ny filaza azy fa tany natina toerana anankiray izy dia mitokana tao izy fa tsy hoe na mitokana tao ary izy fa mbola misy rojo ny fe azy tao zany aloha zany satria ilay voambolana eto zany dia hoe chaîne rojo vy. Tenenana zany hoe mbola voafe izy, mbola tsy manana fahafahana intsony izy manatanteraka ny iraka sy izay zavatra rehetra fanaony. Fa na dia eo aza izany zavatra zakainy izany dia mbola aiza ihany ny sainy ahatanteraka ny iraka. Rehefa mivoaka eto na tiany efa nampigadra dia za mbola mangataka mba hanatanteraka ny iraka, mahatoky amin'ny iraka. Any Roma izy no ilay migadra eto fa na dia migadra azy izy ny tsy afaka manohy ilay mandehandeha fa inona ny mbola ataony? Mbola manoratra izy ho an'ny iza ty bokintsika ty? Efesiana. Mbola mitohy. Hitantsika
amin'izany ilay hoe mahatoky amin'ny iraka. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia tena mbola misy hoe satria nanambara ny filazantsara, nanambara ny tenin'Andriamanitra, dia tsy zakany sasany dia natao inona? Gadraina. Eny. Fa isika ihany koa nefa ny samy mandinika hoe inona daholo no mbola mamatotra ka mahatonga antsika miala amin'ny iraka. Fa eto dia izao no hitarihana na inona fahasarotana hatrehana, na inona zavatra mitranga mety hoe manakatsakana ny fanatanterahana ny iraka, dia izao tsisy mitsokan-daharan'izany. Tsisy mitsokan-daharan'izany fa ao an-tsaina foana ilay iraka. Fiainan'ny fiangonana, misy ny olona efa mifofotra izao manatanteraka an'ilay asa, miala am-paosy ilay manaraka hatraminy any am-paosy ny fanatanterahana an'ilay izy, mahazo vavabe amin'ny hafa amin'izay. Dia maninona ilay fo? Sasa dia efa tsy tankory ilay ohatra izao sy ilay ohatra izao sy ilay ohatra izao sy ilay ohatra izao ny avy ety ary nanaraka dia mbola sany any ve vava azoko. Dia maninona amin'izay? Za tsy hanao tsony. Sa tsy zany? Misy zany losa tsy misy? Hoy izy manko fanao ny filohantsika teo aloha izay hoe atao aminareo moa tsisy izany. Tsy haiko aloha eto raha misy izany na tsisy izany. Fa zany ilay fiainam-piangonana. Misy lafin-javatra samihafa. Voadona ry na misy maninona ry mamatotra any amin'izao na maninona any amin'izao dia maninona? Efa nanao fa nga misy izany eto. Zay ve ilay am-paony eto? Mahatoky amin'inona? Iraka. Sotra tompoko. Fahatelo, ny olona manaiky ho iraka tsy hoe manome lanja an'ilay iraka fotsiny ihany, fa rehefa omenao lanja io iraka io dia mahatoky amin'ilay iraka ianao, ka na inona zavatra mitranga hanakatsakana anao tsy hanatanteraka an'ilay izy dia ianao tsisy miala eo. Fa ny lafin-javatra fahatelo dia izao: ny olona izay manaiky ho iraka dia manatanteraka ny iraka araka ny tokony ho izy. Manatanteraka ny iraka araka ny tokony ho izy. Mamela ianareo hamaky izay nandika teny ombonana io andiny io dia ao no anakarantsika an'izay zavatra ampitaina izay. Hoy ndika teny ombonana: iraka mitondra izany vaovao mahafaly izany aho, na dia migadra aza ankehitriny, koa mivavaho ahy, mba ilazako izany ampahasahiana araka ny tokony ho teneniko. Mba ilazako izany ampahasahiana araka ny tokony ho teneniko. Dia hoy aho taminareo teo hoe manana tanteraka ny iraka araka ny tokony ho izy. Raha miverina kely izany tsika, nitory filazantsara i Paoly, nisy zavatra niteneniny tao, dia rehefa niteny tao izy vokatra gadra. Ivoaka amin'izay izy dia mbola andeha hiteny dia mangataka amin'izay izy hoe rehefa mivoaka avy eo dia tsy hoe ho safosafoana na hoe misy analana na hoe satria sao dia maninona indray? Sao dia migadra indray? Tsy izay! Fa anana fahasahiana foana hoe efa fantatro fa hafaty aty, efa fantatro fa izakana manahirana ity, fa ahoana? Manatanteraka an'ilay iraka araka ny tokony ho izy. Mba hanana fahasahiana ozy izy hiteny ihany izay tokony ho teneniko, izay zavatra nasaina ambarako dia ho teneniko ihany. Hanana fahasahiana aho hiteny izay tokony ho teneniko.
tsy anovany zany any am-pandehanana zany hoe eto moa zany dia atao amin'ity ampahany ato ty no matretre amin'ny fiangonana. Rehefa matretre amin'ny fiangonana zany ny eto dia tsy afaka hanaovana teny ohatran'izao izy fa sao dia tsy mivoaka tsony avy any amin'ny matretre amin'ny fiangonana. Tsisy an'izany eto fa anana fahasahina raha mila pehany matretre dia pehany. Jereo nareo tsara verina kely indray tsika mofinaina teo aloha teo ny amin'ny iza ny raha nanakany amin'ny Davida, Natana ny raha nanakany amin'ny Davida tao amin'ny Samuela mofinainana tamin'ny herinandro ty zany satria nanino ny Davida nanao tsy fanao Davida ahoana ny fomba hitenenana amin'ny mpanjaka dia tsy ho tenenina ve za amin'ny mpanjaka ny tompo maniraka hoe andany io teneno tsy maintsy teneno ny mpanjaka fa nangataka eto Paoly mba hanana fahasahina rehefa nanatanteraka Natana nahita an'ilay fomba izy anaovana azy tsy avy hatrany izy dia papapapapa fa ahoana ny nataony nanao fanoharana izy nitarihan'ilay olona atakatra hoe tena diso dia eny mihitsy Davida mendrika an'io fato mihitsy izany olona izany enao io hoy izy dia ahoana Davida ny afatra Davida manatanteraka ny iraka araka ny tokony ho izy. Izay asaina ambara dia ambara, izay asaina atao dia atao. Ary jerentsika ane tafavoaka tokoa aloha Paoly tamin'ity izy nigadra tao Roma ty dia rehefa tafavoaka izy dia lasa izy nanohy ny dimisionera ny Paoly. Fatatsika nefa raha ny Paoly manangatanana hoe izay mety mahafantatra maty martyra ary tsy hoe maty fotsiny hoe ny lamina be fa tapaka ny zay vita fa ny nazy dia izao nataony izay tokony natao rehefa mila nitoriana na misy ny faly na misy ny tsy faly dia nataony ihany ny nazy na dia hatramin'ny fahafatesana azy no miandra azy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ataovy araka ny tokony ho izy ny iraka aza hifity fidianana inona izany fa i Jesosy no mpaniraka dia asain'i Jesosy atao no atao dia rehefa misy zavatsarotra eo atrehana dia any amin'i Jesosy maka hevitra sao dia mba ataony ohatran'ny Natana tamin'ny Davida ahatanteraka an'io fa tsy anjaranao no manao hoe ty aloha tsy teneniko kely aloha ty aloha ajanona kely aloha nefa ny efa miteny hoe ataovy ty dia enao indray ve no izy amin'i Jesosy ka hanao hoe ity aloha Jesosy ajanona. Eto no mila hitandremana tsara efa voalazako tery aloha moa ilay izy tamin'ilay resaka hoe iza no azo tenenina sa iza no tsy azo tenenina sy ny ahoana fa fiainam-piangonana ihany koa izany. Fiainam-piangonana izany hoe indraindray tena matahotra mihitsy ny teny satria so andratra dia raha mandratra dia izao dia mazao aokontsika andinika any amin'izay fomba fampitana hafatra fa tsy hoe tsy miteny satria matahotra. Amandinika mijery tsara mangataka tahaka nangatahany Paoly eto hoe omeo ilay fahasahiana na omeo ilay fomba ampitako an'izany hafatra izany. Ry havana malala ny asa moa izany izao ny asan'ny mety ho voaresaka eto androany ve izany indraindray moa izany rehefa vao tonga ny fandraisam-pitenenan'ny sampana dia everin'ny sasany fa hoe inty fandaniana lera na fandaniana fotoana efa fantatra izany isa-taona ane efa misy fitenenana kely momba an'ilay sampana eo fa ireny mila tenenina
Ahitan'ny olona rehefa miaino sy ilay olona miteny hoe tena mbola mandeha araka ny tokony ho izy ve zany resaka izany. Mamaly an'ilay maha izy azy sy ilay iraka nomena ny VPL ve? Dia rehefa manao fanentanana ihany koa nareo dia azo atao fotsiny hoe midira ty VPL fa aleo hipetraka tsara mihitsy hoe zao nge ilay atao ao dia zao ilay zao dia zao ilay zao e. Zay ilay iraka e ary zay ilay tokony atao dia mba samy mahita amin'izay hoe mivily lalany retsy na hoe tena manatanteraka araka ny tokony ho izy. Zay tompoko ny antony reny fa tsy fanalavam-potoana. Fa ho fanehoana hoe tena mijoro vavolombelona manaiky ho iraka dia tena manao tsara araka ny tokony ho izy izay omena atao. Zay tompoko ny zavatra telo ahalalantsika hoe tena manao ahoana tokoa zany manaiky ho iraka izany manome lanja ny mahiraka, mahatoky amin'ny iraka izay atao ary manatanteraka izany iraka izany araka ny tokony ho izy. Ho azy Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Izany ry havana malala no sitrapon'Andriamanitra tiany iainantsika sy ankatoavintsika. Dia tsika hiara iombona amin'ny mpanao salamana hoe sambatra amin'ny maintsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana. Kaoka iaiky ny fahotantsika ary anatona ny tompo amin'ny fanetretena. Dia tsika iombona amin'ny vavaka setry ny sy fifonana. Ivavaka sika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay, izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ifafombanao hatramin'izay no maniraka mpanomponao, mampitondra ny teninao amin'ny vahoakanao. Ankehitriny izay dia nisitraka sy nandre ary nandray izany afatra mamy avy aminao izany. Nampianarinao teo izay Andriamanitra ny amin'ny iraka aniranao anay, dia tokony manome lanja mahiraka anay izahay. Tokony ho tonga ao an-tsainay mandrakariva fa olona manana ny maha izy azy izahay amin'ny toerana ametrahanao anay. Olona manana voninahitra izay, olona nomenao fahefana izahay, olona misolo tenanao Kristy izahay eto amin'ity tany izay anirahanao anay ity. Ary nampianarinao anay teo koa Andriamanitra fa izahay izay irainao dia tokony olona mahatoky amin'izany iraka anirahanao anay izany. Anatanteraka izany araka tokony ho izy. Nampianarinao teo izay Andriamanitra fa ny izahay izay irainao anatanteraka ny iraka dia tsy maintsy manatanteraka izany iraka izany araka ny tokony ho izy. Matsiaro menatra sy mangahiahy nefa izahay Andriamanitra ankehitriny satria tsy ny afatra izay avy any aminao no ampitainay amin'ny vahoakanay fa avilinay amin'izay tokony ho tianay anaovana azy. Izahay izay apetraka ho solonao Kristy, ho ambasadera eto amin'izao tontolo izao, nefa dia toy izahay indray no hitenenany jentilisa ratsy ny anaranao noho ny ataonay. Ary tsy nahatanteraka ny iraka nanirahanao anay izay. Tsy nahavita izay nilazainay teto anatrehanao izahay. Impiry moa izahay no nanao fanekena teto anatrehanao. Fa tsy nahavita izany izahay. Tsy nahavita ny iraka nanirahanao anay izahay. Ary tsy mahavita izay andrasanao aminay. Andriamanitra, irainao izahay, hitory ny afatrao, nefa ny ao anatinay dia feno tahotra, tsy manana fasahiana hitory ny teninao izahay. Kanosa izahay, melatra izahay, tsy samy mijoro vavolombelonao izahay. Ankehitriny ary Andriamanitra, matoky izahay fa mihaino ny vavaka izay sandratra izahay, mamela ny elokay mamindra fo aminay, noho ny amin'ny tsy fahatanteranay izany iraka nanirahanao anay izany. Mino sy matoky izay Andriamanitra, fa samy nandray ny afatra avy aminao ny tsirairay avy,
nandray ny sitraponao izay tianao iainanay. Ko mangataka familan-keloka, mangataka famindrampo avy aminao Andriamanitro, raiso ny vavaka fifonana izay asandratray. Izay tsirairay avy izao dia samy manana ny etaitaponay. Izay rehetra tsy nahatanteraka anay teo anatrehanao, ka indro ary ho tononay ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fanginana ny vavaka fifonany tsirairay. Misaotra Jesosy fa ianao dia vonina miainy vavakay mandrakariva, ary vonina mandray anay izay rehetra mibebaka marina tokoa. Fa ianao ny faminteny fa izay rehetra manantona anao dia tsy mba ho lavinao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovana ny vavaka. Amen. Ry havana malala, raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana, ny famelan-keloka atolotsy ny tompo antsika ao hitsangana ny fiangonana. Hoy ny soratra masina, ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo, no nataonareo taminy koa. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalena zareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ko ambara ry havana malala fa voavela ny elokarolo ny anaran'ny masina. Alleluia, mideran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekam-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Rahantsika miombona izao ny fanekam-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany aho,
ary mino an'i jesosy kristy izany raha hitokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina ateraky Marie Virginy nijalra napaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika analevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ao kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any eviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerina izao tontolo izao fiombonan'olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen aoka hipetraka ny fiangonana Era
Miara-misaotra ny tompo isika ry havana tonga amin'izao alahady fahatelo anatin'ny volana Jolay taona 2024 izao alahady fahatelo izay natokantsika Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ahatsiarovana manokana ny asantsika eo anivon'ny sampana fivondronana laika ny vondrom-paharitany laika aty amin'ny Sodaparitany ary ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana. Ko amin'izany dia manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana, manona indrindra ny fiadanan'ny tompo ho anareo mpikambana eo anivon'ny vondrona fototra laika tarian'ny birao ary misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra no fahatongavany reto ray aman-drenitsika birao ny vondrom-paharitany laika hitantanantsika amin'ny ampahan'ny asa vavolombelona amin'ity fotoana ity. Miarabanareo ry havana ny tompo ampahery anareo ary anampy anareo hanome lanja ny iraka ampanovon'ny tompo anareo. Tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika hitsangana izao ny mpikambana ao anatin'ny vondrona fototra laika anao ny hira fa 5:telonjato voalohany. Izao no zotra ny asa vavolombelona ifanotronatsika. Vita ny hira ao anatin'izay moa no androso ety ny avy ao mivondrom-paharitany laika. Vita ny hira dia hitarika antsika amin'ny fametrahana ny zioga ho an'ireo mpikambana mbola tsy nametrahana zioga ny ray aman-drenitsika. Vita ny fotoam-pametrahana zioga dia androso kosa ny ao amin'ny birao ny VFL hitondra ny afatra avy amin'ny foibe SFL sy ny fanentanana avy amin'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana. Mamarana azy ny mpitandrina amin'ny soratra masina sy ny vavaka. 5:telonjato voalohany ary vondrona fototra laika. Manitra lehibe isika ry havana noho izao fotoana nomeny antsika izao ahafahana maneho tokoa fanatsony sy ny irahany ho irahany isika. Aoka hisangana isika fiangonana eny ny tenin'ny soratra masina ho fanorenana izao fanasalorana ny zioka izao satria isika fiangonana ny vavolombelona amin'izany. Aoka hitsangana ny fiangonana ry havana. Hoy Jesosy Kristy Tompo, izao ny voaloboka ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana nday mba ankalazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Jaona 5:10, 5, ny 7 sy ny 8. Ary koa zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany. Ary izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Koritianina 1:5, 7 sy ny 9. Amen. Mahazo nipetraka ny fiangonana ry havana. Eo mpanomanana ny zavatra rehetra ny ataontsika ny hira fa 435,
dia mangataka ny ray aman-dreny tanjona mba hiarijoro eto amin'ny birao mivonjom-paritany laika ary ianareo birao vonjona fototra laika mbola misy ny tsy voasalotra dia angatahana androso ety amin'ny loana ihany keo ianareo. Mangataka anao izay todika ty amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo aminao, eto ny ziokako ka mianara amiko, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Matio 2:7 tapany voalohany sy ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia salotra anao ty zioka ity, mariky ny fiombonanao amin'ny fianakaviam-ben'ny laika no sady entsika fanehoana ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahana isanandro. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny herin'ny Tompontsika. Zao dia androso ety anoloanan'ny birao ny vonjona fototra laika tarihan'ny filohany ary hitodika ho any amin'ny fiangonana anasalotra zioka ireo izay tsy mbola voasalotra zioka miaraka amin'ny birao ny vonjom-paritany laika. Mandroso ary tompoko. Mangataka anareo zay. Mangataka anareo zay todika ty amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo aminareo, eto ny ziokako ka mianara amiko, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Mateo 2:7 tapany voalohany sy ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia salotra anareo ty zioka ity, ho mariky ny fiombonanareo amin'ny fianakaviam-ben'ny laika no sady entsika hita maso ny fitondranareo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahina isanandro. Mandehana amin'ny fifalian'ny herin'ny Tompontsika. Amen.
mangataka anareo zay totika ty amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, eto ny ziokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Matitoko 2:20, 5:20, tapany voalohany sy ny 7:70. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia asalotra anareo ty zioka ity, ho mariky ny fombonanareo amin'ny fianakaviam-ben'ny laika no sady entsika fanehoana ny fitondranareo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahina isanandro. Mandehana amin'ny fifalian'ny herin'ny tompontsika. Amen. Koa satria ny mpikambana rehetra dia efa nisalorana ko mandroso ianareo raisin'ny birao ny VPL sy ny birao ny fitandremana VFL tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia mandray tanana anareo izay solon'ireo birao tena ahereza amin'ny asan'ny tompo ary taterao manjakariva ny iraka nanirahana anareo. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny herin'ny tompontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia mandray tanana anareo izay solon'ireo birao amin'ny vonjim-paritany laika sy ny vojona fototra laika eto toerana. Mahereza amin'ny asa ny antsonanareo. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompo. Amen. Aza ho toerana ny birao ny vonjona fototra laika, ianareo birao ny vonjim-paritany kosa dia mbola hijoro eo.
Tsoatran'Andriamanitra lehibe sika ry havana fatateraka somatsara fanasalorana zioka nireo mpitiavana vaovao. Izany tokoa manamafy sy manamarina fa miasa ny tompo ary mamoto tsara ny sampana ary mamobe tokoa. Tonga eo amin'ny famaranana sady izany sika ry havana. Hira raiky amin'ny 500 ny andinin'ny voalohany sy faharoa ao aorianan'izay dia tondram-bavaka anareo vondrona fototsalika eto am-pitoerana ny mpitanjona ary hitsojana-nareo amin'ny asa miantsona sy nandrahana anareo. Andriamanitra ray ny famindrampo misaotra anao zay fa noho ny famindramponao dia afaka manolo tena ho anao hiasa eo an-tanimbolonao. Misaotra noho ny afatra nampitrainao ny mpanomponao ahafahanay manome lanja ny iraka hampanaovina ho anay ary na mora na amin'ny sarotra eny tompo arak'izay sitraky ny fonao koa. Indreo ary ny mpikambana rehetra ao anatin'ny vondrona fototra laika ary manokana ireo vao nosalorana azy io ka tamin'ity fotoana ity. Tompo ny antso azy ireo tamin'ny anarany tsiraray avy ianao ary manaiky araka aminy amin'ny asa fanompona izay nanorany tena. Izy ireo koa dia manaiky hitondra ny izoganao ary manana toky araka ny teninao fa maivana ny entanao mora ny izoganao. Ianao Jesosy Kristy ilay malemy fanahy sady tsy miavonam-po no efa niantso azy ireo amin'ny fanompona dia raisy tompo ny fanoratena ny tsirairay mba efa be amin'izay asa tianao ampanaovina izy ireo ary tsy hitandro asasarana na hitandro talenta sy fanomezam-pahasoavana fa hikiry izay ampandrosoana ny vondrona fototra laika ny vondrom-pahatany laika sampana fivondronana laika ary ny fiangonanao. Izany no vavaka sandratray ary irinay koa ianao mbola omba azy ireo amin'ny fiainany andavanandro ary ankonana ny ara-pahasalamany ny arakasa fivelomany izay mety ho fianarana. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ampitsanganana ary no andraisanareo mpiambana ao anatin'ny vondrona fototra laika ny tsodra amin'ny tompo tononona amin'ny anarany ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo ane sy ampahiry anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Azo toerana anareo ry havana sotran'Andriamanitra lehibe zany tsika fatateraka somatsara zany amin'ity androany ity dia ho azy rerany ny voninahitra amintsika rehetra kosa ny fiadanana akasitsika. Androso zao ny avy eo amin'ny vondrona fototra laika amin'ny alalan'ny birao anolotra amintsika ny afatra avy amin'ny SFL sy ny fanentanana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Afatra ny alahady izay hitondranam-bavaka ny vondrona fototra laika, ny vondrom-paritra laika ary ny sampana fivondronana laika manerana sahany FJKM. Maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korintianina voalohany 5:12 andiny 7:15b. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Matthieu 5:5 andiny 7:70b. Ho aminareo ny fiadanana ry vahoaka an'Andriamanitra izay antsoina hoe laika. Amin'izao alahady ny laika fohy be izao dia mampatsiaro antsika hiaina sy hanatanteraka ny teny fanainga 3M: laika masina, laika miombona, laika miasa. Manentana antsika VFL, VPL hanao ny ezaka fa tena zava-dehibe ny fahatongavana sy fanatrehana ny fiaonam-be SFL izay ho tanterahana ny 5-20, 9-20, 7-20 Aogositra any Antsirabe, synody apartany atsimona karatra miarady SPAAM fahavalo. Ny fiaingana ho an'ny FJKM sotro fitiavana dia ny 5-20 Aogositra ary miverina ny 7-20 Aogositra. Andeha isika hiara-mivavaka sy ompo-pamampanahy mba hanomezan'Andriamanitra fahendrena. Ery ary fahatokiana ho an'ny laika rehetra maneran-tany ho tena masina amin'ny fiainana, iray fo sy fitiavana amin'ny fiombonana ary mokatra be amin'ny asa tsara. Irariana ho mahatoky amin'ny fanompoana tokoa ny laika FJKM. Raha ny eto amin'ny vondrona fototra laika sotro fitiavana dia tanteraka ny fiara-miasa amin'ny synody apartany sy ny SFL fohy be. Ho antsika izay vonona ho mpikambana VFL dia saiky ny alahady 7 na ny zoma 7:12 ora hatramin'ny 2 ora sasany fitoam-pivoren'ny sampana. Etỳ mpamaranana ry havana dia misarika ny saintsika mba hanome lanja ny asan'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe sainy ny asan'Andriamanitra Mpitoroteny 7:17a ka aza donoina ny rakitra ho an'ny asa iombonatsika ao amin'ny SFL fohy be. Dia mametraka amin'ny veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy mba hiaona soa any Antsirabe. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Zoro sy miasa eto anivon'ny fiangonana ny vondrona fototra laika. Araka ny afatra avy amin'ny SFL teo dia masina, miombona ary miasa ny sampana fivondronana laika manerana ny sahany FJKM. Ao anatin'izany ny vondrona fototra laika eto amin'ity fitandremana misy antsika ity. Ahoana le teny anankitelo? Masina, miombona ary miasa. Tsy hoe rehefa misy bokozy ao dia hiditra ianao mamanjabe fa hanome lanja n'izany fahamasinana izany isika, hanome lanja ny fiarahana sy ny fiombonana ary indrindra ny fiara-miasa ka vita zavatra mihoatra noho ny sasany.
angataka antsika mpikambana ao anatin'ny vondrona fototra leky eto amin'ny fitandremana hitsangan'izao tariany bro eo ampitoerana isika eto amin'ny fitandremana dia mahafantatra fa misy eo amin'ny endrika vaovao amin'ny akanjo izay isalorany akoatra ny zioga izay iambozonany ny vondrona fototra laika eto amintsika tsy fitokanana fanamiana kory no atao fa fanambarana ny fanavoazam-panoratena ny vondrona fototra laika matoy ianareo ny tafy akanjo vaovao dia manana fahavonana vaovao famasinana vaovao fiombonana vaovao ary asa vaovao kanefa amin'ny perikopandroany izay fanandraisana ampahany tamin'ny 4 Andriamanitra teo ny fiasanana toko fahenina andiny 710 hatrany amin'ny 710 dia manolotra antsika fitafiana tsy tokony ho atonoina ny voalohany ny fahamarinana ny faharoa ny rariny ny fahatelo fahavonam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny fahefatra ny finoana ny fahadimy ny famonjena ary ny fahenina ny tenin'Andriamanitra aza tonoiny ny maka ireo fitafiana ireo mba hanananareo fahavononana aniraka ampanaoviny tompo anareo ary tsy hoe misalotra zioga na manao fitafiana vaovao na mandray ireo fitafiana enina sosiny entina manatanteraka iraka ihany ianareo fa olaika mivavaka mandrakariva koa rehefa voatolotra ny fitafiana enina dia tao amin'ny Paoly apôstôly ny fiangonana tao Efesosy manao hoe mivava mandrakariva mba olaika misalotra zioga tsara fitafy ary mitafy ireo fitafiana atolotra ny soratra masina ho amin'ny ady amin'ny fanaharatsiny amin'ny rivotra laika mijoro fa mandohalika mivavaka tsy ampandohalika nareo akoreto fa ampatsiaro hoe tsara ny fahavononana fahatomboy amin'ny vavaka mandrakariva miasantsika laika vahoakan'Andriamanitra mbola hivavaka ho anareo ny fiangonana indray ny fifalianay Andriamanitra fa nomenao mpiara-manompo araka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa izahay misaotra ny amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao misaotra ny amin'ny asa vavolombelona ny tarihan'ireo ray aman-dreninay avy ao amin'ny vondrom-paritany laika sy moda-paritany dia ny ambozonana ny zioga hitafiana ny akanjo vaovao fanamiana ary natolotrao ireo fanamiana enina ahafana mamita ny irakao tompo engane ho laika feno vavaka ho laika mandohalika eo anatrianao mangataka herim-pahasoavanao mba hanome lanja ny fanompony ny laika eto amin'ity fitandremana ity ary asana mora na amin'ny sarotra aritra hatramin'ny farany dia indreo koa ny ankonany reto mpikambana ianao no mahita sy mahalalany amin'izy ireo engane iombina fiantsona amin'ireto ankonany izy ary ahivavaka ho azy ireo koa mba havitana mihoatra amin'ny fikasana izay iverina dia tehirizo amin'izao fanoratena izao reto mpanomponao mba ahavokatra be ahavokatra tsara ahavokatra maharitra anatin'ny famasinana sy ny fiombonana ary ny fahazotoana miasa misaotra Jesosy tompo amin'ny anaranao ilay fanianto sy ny fidy anay anendranay mba handesy hamono hanonan'izany vavaka izany amen. lery havana isika iombona amin'ny vavaka fangatana ivavaka isika Andriamanitro tsy mitsahatra misaotra ny anaranao ny amin'ny afatra izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny mpanomponao ndreto izahay vonona izahay ho iraka ho solonao Jesosy Kristy anao ny asanao izay nanirahanao anay ho ampiasainay ny fahefana izay nomenao anay hamitana ny asanao hijoro ho iraka mahatoky izahay ho iraka mahafaly ianao Jesosy Kristy anatanteraka ny iraka araka tokony ho izy izahay ka ho say izahay hilaza tahaka ny mpaminanika iaho hoe
raha velona koa Jehova dia izay laizain'i Jehova amiko ihany no ambarako. Izany Tompo no dinganao ataonay amin'ny fiainonay sy ny fandrenesanay ny teninao. Andriamanitro, ndreto io ny fiangonana miara-miombona eto, mivavaka izay Andriamanitro ho an'ireo zanakay. Misaotra anao izahay ny amin'ny valim-panadinana izay nomenao amin'ireo zanakay ireo. Napetraka ity ho an-tananao izany, ka indroa misitraka izany izy ireo. Raha toa ka misy tamin'ireo zanakay ireo Tompo, tsy naomby tamin'izany fanadinana izany, ianao ny Tompo no ampahery azy ary ampafantatra azy mandrakariva fa eo akaiky ny mandrakariva ianao. Ary apetraka am-pelantananao Andriamanitro ireo zanakay izay hiatrika fanadinana bakalorea sy ho tanterahana. Ianao ny Tompo no angatana hanome azy ireo fahasalamana, hanome azy ireo hiry, tanjaka, ahafahan'izy ireo miatrika izany fanadinana izany. Esoreo eo amin'ny tahotra, ny tebiteby, ny ahiahy, fa ataovy matoky anao izy. Ary ianao Jesosy Kristy no hanome saina azy, ampianatra azy ny lalakaliany, hitsinjo azy ny masonao, ary hanolo-tsaina azy ianao Andriamanitra amin'izay rehetra fanadinana izay atao. Andriamanitro, mivavaka ihany koa izahay eo ireo mpianakavin'ny finoana, ireo kristianina, olona eo anivon'ny fiarahamonina izay voafondra. Ianao mahafantatra ny antony tsirairay avy misy amin'izy ireny Tompo, na dia nanao ny marina aza fa noho ny endrikendrika dia tafiditra ao anatin'izany fondra izany. Atsara mbavaka azy ireo izahay. Ianao no ampahery azy, ianao no omba azy, ianao no tsy afoy nandao azy, ary ataovy tsapany Tompo, fa eo anilany mandrakariva ianao. Vavaka ihany koa izahay Tompo ho an'ireo fianakaviana izay manana voafonja, ianao no ampahery ireo fianakaviana ireo, ary atoky ianao tsy hivadika aminao Jesosy Kristy, fa ampahery azy ianao. Mivavaka izay ho an'ireo tsy salama, dia tsy afaka miaraka aminay eto. Eny na dia miaraka aminay eto ary eo azony tsy fahasalamana. Eo ireo any amin'ny hopitaly, eo ireo tsy salama ara-tsaina, eo ny ara-panahy Tompo. Ianao Jesosy no angatanay ny tananao mahery no hikasika azy ireo, ka ny mifanasitranana azy. Fa raha ianao zanaka no afaka, dia ho afaka tokoa izy ireo. Mivavaka izahay Jesosy, ny fianakaviana kristianina rehetra atao anatin'izao fitandremana izao, eo ny asa fivelomany izay tanteran'izy ireo, izay mivoaka maraina, mody ny hariva. Ianao ny Tompo no antanteraka ny tsodranomasina, fa ho tahinao izy na mivoaka, ho tahinao izy na miditra. Tompo rainay izay ny an-danitro, maro ny tiana angatana, fa ianao efa manomana ny tsara lavitra izay efa nomanao anay. Tianay sy maminay ary Andriamanitro, manakambana izany vavaka izany. Amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fansakanao, atao ny sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anasazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny finaikitra mandrakizay. Amen. Izay joroany eto riavana dia fanaterana fianabana sy fisaorana Ray aman-dreny tany izay nirano Tompo hamangatsika tamin'ity fotoana ity, ary ny faharoa dia fanentanana momba ny faharoanjato taona jobily ny tranopirinty FJKM i Marivolanitra. Ny farany moa dia fampitondrana fandraisan-tanana vita mariazy. Manantitra ny fianabana ny mpitandrina Rajaonarison anja isika, izay nasainy ny vondrona fototra laika hitondra ny efatr'Andriamanitra tamin'ity alahady ny sampana fivondrona laika manerana ny sahany FJKM ity. Ampahafantarina antsika fa izy dia vadiny mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambatonakanga, ary taleny sekoly FJKM ao Ambojatovo Avaratra. Izy koa dia isan'ireo mpiandraikitra foibe am-perinasa amin'izao taom-piasana izao ao amin'ny mpiandraikitra foibe mpampianatra. Miara-bazy amin'ny anaran'ny Tompo isika arak'izay efa
natolotry ny fiarabana natolotry ny mpitarika ny fotoana ary misaotra indrindra mpitandrina ny amin'izay fahafoizantenanao indrindra ny afatra manandanja izay nentinao ho an'ny fiangonana. Ahery ao amin'ny tompo ianao amin'ny fitantanany sekoly amina vadina mpitandrina ary indrindra eo mampiandraikitra fohibe. Fa mitodika amintsika fiangonana ry havana mampita ny fanentanana ny amin'ny taonjobily faletsika FJKM ny faharoanjato taona ny tranopirinty Marivolanitra. Araka ny fanapahan-kevitra teo anivon'ny mpandray fanasan'ny tompo dia hiara-miezaka amin'ny fiangonana manerana ny sahany FJKM mahita toerana hatrany ampitan-dranomasina isika amin'ny fanatanterahany tsangambady jobily fanavaozana ny milina rehetra ao amin'ny tranopirinty Marivolanitra izay mitentina 400 millions ariary. Ny fisintomana ny saitsika ao anatin'ny fanentanana napetraky ny tranopirinty sy ny komity dia manao hoe raha kristianina roetsy, tsy hoe roetsy ariary, roetsy olona no andray anjara 2,000 ariary dia tratra tsy toy inona akory ny ezaka fanavaozana ny milina rehetra ho amin'ny tombam-bidy 400 millions ariary. Isika dia mamaly izany fanentanana izany amin'ny alahady heriny anio raha sitrapon'ny tompo amin'ny rakitra fahefatra. Samy anangona arak'izay tratrantsika isika ato anatin'ity herinandro miditra ity ary hitondra izay voavorintsika ao amin'ny rakitra fahefatra. Fa ankoatran'io dia mbola izy koa ny fandraisana anjara faharoa ataontsika fiangonana any amin'ny alahady 2 Novambra alahady manolotra indrindra ny fotoam-pamaranana ny jobily. Tena hiezaka isika mba tsy ho ambaka ny tranopirinty hafa na ny asa totosan'ny tranopirinty hafa izay totosaintsika ao amin'ny tranopirinty Marivolanitra. Raha toka fianakaviana te handray anjara manokana ianao dia afaka mivantana ao amin'ny tranopirinty. Raha orinasa ianao ka te handray anjara manokana amin'izao taonjobily izao amin'ny Tsangambato dia afaka manatona mivantana koa ny tranopirinty. Saingy aza-donona iombonantsika fiangonana rakitra fahefatra ho santatra izany amin'ny heriny anio toy izao. Hoy ny soratra masina manentana antsika ny amin'izany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Ny Korintianina 1:12 andininy 1. Antso manerana ny sahany FJKM izao antso izao toy izay ny antsona ny fiangonana hafa no anaovana antso avokoa ho amintsika ry havana. Tanterao izay azon'ny tananao atao. Raisa finoana ary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no erahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tompo hiaro anareo na mivoaka na miditra
hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aminy voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.